Mbola anatin'ny taranja baolina lavalava hatrantsika lalao izay niteraka alahelo ho an'ny club an'ny FTBA kosa indray izy ity izay tokony ho tafiditra ao anatin'ny top 14 amin'ity lalao taona 2024 ity saingy resy ambony latabatra izy ireo araka ny fanapahana izay noraisin'ny ligue Analamanga ny JST Anambondrona sy ny FTBA Andotapenaka moa no niady izay laharan'izay nandresy teny Kianja ny FTBA saingy resy teny ambony latabatra izany mitondra fanazavana mahakasika indrindra izay ny mpitantana iray sy ny filohan'ny section Antsinondrano mikasika ity olan'ny FTBA ity. Tena anisany hoe fanaovanaovam-poana fotsiny amin'ny fandraisana décision fanapahan-kevitra raha ny zavatra hitako satria tena mitsipaka ny zavatra marina teny Kianja ny homologation izay avoakan'ny ligue régionale Analamanga fanohatra be ny zavatra misy satria tsisy réclamation avy amin'ny match izay tokony hoe anaovana qualification de joueur izay joueur ara-dalàna amin'ny FTBA fa dia fironona fotsiny hoe niditra tsokosoko le olona dia niditra hoe tsy nandalo contrôle nefa tompoko tena hijoroko hatramin'ny farany na andeho aiza na andeho aiza io raharaha io dia hijoro hatramin'ny farany maha-président ny section Antsinondrano fa nanatrika ny contrôle teo reo olona ireo nanatrika ny contrôle teo ary ny ekeniny an-taniny sy ny akilany dia niakatra teny amin'ny Kianja ny mpilalao rehefa nanompo niditra teny amin'ny Kianja koa nentina teny amin'ny table ny licence dia nampidiriny teo amin'ny table dia izany zavatra izany ve tompoko dia anaovana amin'ny tsambiky mikipo kosa andresena le ekipa anankiray tena tsy mety ary tsy rariny zao ka dia tsy ekena hatramin'ny farany zao zavatra fa dia apakatra aloha zay eo amin'ny fédération apakatra zay eo amin'ny ministère rehefa tsy mahazo rariny amin'izay rehetrarehetra zay dia ho apakarinay io any amin'ny tribunal zany satria any tompony lalàna maefa farany zany izay mba tokony azahoanay mitakony zoanay satria fanaovana tsinotsinona fileovana madinika zao zavatra ataony ligue régionale Analamanga zao ary ny zavatra tena mampalahelo tsy hoe ohatra ny technician section olona tsy diplômé ery fa olona mivoaka vao amin'ny ANS ve tompoko dia tsy ahikadra zavatra ho ara-dalàna satria misy technician lehibe goavana indrindrindrindra international ary ao amin'izany ligue Analamanga zany nefa dia manao zavatra kitoto be mahamenatra ohatran'izao zavatra miseho zao ka tsy ekenay tompoko io hatramin'ny farany fa dia hiady zay ary mangataka zay tompoko mba angataka sy milela-paladia amin'ny fédération malagasy ny ligue Analamanga tompoko mba merina hijery amin'ny fahamarinana fa tsy rariny zao mahazo an'ny FTBA zao.